Faly miarabantsika tsirairay avin-drehitra satria talata fa 1 volana jolay ity. Misaotra an'Andriamanitra hatrany tsika fa mbola afaka mandray ny ten'Andriamanitra ary koa mandray ny fahasoavany sy mandray ny herany. Ka mialohan'izany idirantsika ny amin'ny mofinainany dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izay noho ny tombontsoa lehibe izay menao anay. Ny aina dia tsy vidianay aminao fa omenao amin'ny alalan'ny fahasoavanao, dia mangataka aminao izay mba ny fotoana izay menao anay tsy ho lanilany fotsiny amin'izao, mba hahafahanay manamafy ny fifandraisanay bebe koa aminao, ka ihany koa mba hahatraranay ny tanjonao eo aminay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpisolo vava lehibe, mpisolo vava lehibe. Alaina amin'ny Jaona 4:24 manao hoe mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka ninonninona tamin'ny anarako ianareo, mangatà dia omena ianareo ary mba ho tanteraka ny fifalianareo. Amen. Tsy misy fetra ny fanendren'Andriamanitra sy ny fanomezana tolony antsika. Ny seza fiandrianan'ny fahasoavana no mahasarika indrindra satria eo no toeran'ilay mamela antsika hiantso azy hoe ray. Saingy tsy noheverin'Andriamanitra ho tanteraka ny fitsipiky ny famonjena raha tsy natolotra ny fitiavana manokana izy. Noho ny fahendreny, noho ny fanendreny ihany koa dia nametraka mpisolo vava izay mitafy ny toetsika teo amin'ny alitarany izy. Mifona ho an'ireo izay nandray azy Kristy, omeny hery izy ireo noho ny fahamarinan'ny tenany ho tonga ankohonan'ny mpanjaka, zanaky ny mpanjakan'ny lanitra. Vatany vao manantona ny rakotra fanaovam-panavotana ny zanak'Andriamanitra dia tonga olona iandreketan'ilay mpisolo vava lehibe. Raha vao manonona teny fibebahana voalohany izy ary mangataka famelan-keloka dia mandray ny raharahany ho an'ny tenany Kristy. Entiny eo amin'ny ray toy ny hoe aza ny fangatahana olona izany, ary rehefa mifona ho antsika Kristy dia mamokatra ny trano fitehirizan'izany fahasoavana rehetra ny iray mba azahoantsika misitraka an'izany ary mampita an'izany ihany koa amin'ny hafa. Fa hoy izy hoe mangatà amin'ny anarako, hoy Kristy. Tsy milaza aho izy fa hangataka amin'ny ray ho anareo, fa ny ray dia tia anareo sa tsy tia ahy ianareo. Ampiasao ny anarako ahatonga ny vavaka ataonareo ahomby izany ka hanome ny hareny vonana ho anareo. Ny ray noho izany dia hoy izy hoe mangatà dia ahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Irian'Andriamanitra raha mangataka ny fitahiana ireo zanany mpakatoa ka aseho anatrehany am-piderana sy am-pakasitrahana. Andriamanitra ny loharan'ny fiainana sy ny hery, azony ataony manao ny tany efitra ho samamokatra ho an'ny olona izay mitandrina ny didiny, ho voninahitry ny anarany. Tokony hanetsika ny fon'ny olona rehetra ho velom-pakasitrahana izay nataony ho an'ireo vahoaka ny voafidiny ary mampalahelo azy raha kely monja ny fiderana tolotra. Raha fitinana ny mofinainantsika androany dia asaina tokoa isika mba hatoky aloha voalohany indrindra ary koa hangataka amin'ny Kristy mba ho tanteraka ny fifaliantsika eo aminy, satria riny tokoa mba mangataka ny fitahiana isika izay mpankatoa zany dia ny hoe ny etapy voalohany atao zany dia mila mankatoa isika, ahafahantsika mangataka ny fitahiany ary mba aseho anatrehany amin'ny mpiderana sy fankasitrahana. Andriamanitra ny loharan'ny zavatra rehetra, azony atao tokoa ny manao ny tany efitra ho samamokatra ary izany no iriko indrindra aminao, mba ny zany efitra rehetra izay misy eo amin'ny fiainanao dia mba hamokatra tokoa satria Jesosy no tompon'ny fiainanao. Vavaka isika, misaotra anao zahay hony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Mangataka aminao izahay mba hamelanao ny helokay tsirairay avy mandeha amin'ny tsy fampiny finoana izahay ary tsy mpakatoa, kanefa ankehitriny dia hiverin-dalana aminao izay ary dia ho mpakatoa. Ianao efa niteny hoe mangatà dia omena ianareo, mangataka izay ankehitriny
ny aom-pony tsirairay avy dia fantatro ny faniriany. Ka indrindra izay manaraka tsy tapaka n'izao fandaharana izao, miteza ianao mindra fo, miteza ianao akasika ny sary rehetra izay tsy mamokatra dia mba ho vokarinao amin'ny fomba manokana, na ny asa fivelomana, na ny fiainatokantrano, na ny fiainam-piarahamonina, n'inona mety ho sahy izay tsy mamokatra ao, dia fantatrao fa ianao ilay tompony vokatra ny ampiroborobo an'izany tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Piaro